mankasitraka tompo lafinaritra tovovavy tapitra sady ny volana Jiona, volana izay natokana ho an'ny ankizy ary dia efa akatoko ny asaramanitra sahady isika ankehitriny. Betsaka ireo fikambanana izay miezaka nandritra an'ity volana Jiona ity hamalifaly ny ankizy ka anisan'izany ny AMI na Association Malgache pour l'issue des enfants. Ny herinandro lasa teo ary ity fikambanana AMI ity miaraka amin'ny ao Fokontany Amboditsiry no nanome fanomezana ho an'ny ankizy hamalifaliana azy ireo amin'izao akatoko ny atsaramanitra izao sy amin'izao iray volana ho an'ny ankizy izao. Sekoly iray izay malaza tokoa ao amin'ny Fokontany Amboditsiry no niara-niasa tamin'ny Fokontany Amboditsiry sy tamin'ny ONG AMI tamin'izany fotoana izany. Horantsika manontolo eto ary ny mahakasika ity hetsika ity. Aza miala satria dia betsaka ny zavatra hitanareo ao anatin'ity fandarana ity toy ny herisetra eo amin'ny ankizy ary ny vahaolana mety aroso mba hialana amin'izany. Mijery finaritra toko. Na dia natokana ho an'ny ankizy ary ny volana Jiona dia tsy noadinoy ny avy ato amin'ny Fokontany Amboditsiry izay miara-miasa akaiky amin'ny sekoly Le Petit sy ny fikambanana tsy miankina antsoina hoe AMI na Association Malgache pour l'issue des enfants ireo ray aman-dreny nahitana masoandro. Tamin'ny alalan'ny fanomezana akanjo mafana sy sakafo azy ireo no nanamarihana izany. Ny antony ary biazana ny ray, biazana ny rena ary tohanana raha-tsakafo sy ara-pitafina dia izay fanabeazana tafiditra any amin'izay no ahafahany mitazona ilay mahatsapa hoe inona ny zo tokony homena ny reny zanany ary rehefa azo n'izay zo tokony homena ny zanan'izay rehefa fatany dia amandroso ny firenena satria inony mampiatra azy amin'ny zanany. Raha ireo ray aman-dreny no jerena nanokana tamin'ity hetsika ity dia tsy natao ambanin-javatra ny vehivavy. Zay zany dia nanao ezaka, nanao recensement le vehivavy sahirana sy ny zanany zany satria vehivavy zany nita fa tena sahirana ary izy no anjadin'ny tena vesatra ny karakarana ao amin'ny tokantrano zany. Mamirifiry ny ririnina ankehitriny tonga tamin'ny fotoana nilana azy ireto fanomezana ireto. Fantatra tokoa fa reny ray aman-dreny zaza sahirana reny raha tsy ampy eo amin'ny ara-pitafina, tsy ampy eo amin'ny ara-tsakafo dia naoviana dia tsy ho tody any aminy mihitsy zany hoe fanomezana ny zo tokony homena ny zanany zany. Nahazo fanampiana koa ianao? Ento. Inona ny azonao? Lamba dia biscuit, mofo, bonbon. Dia mitondra inona ho an'ny fianakaviana zay? Zany mitondra ho an'ny fianakaviana ilay izy. Inona ny asanao kay no mahazo fanampiana anao? Varitranana ny asako. Dia aveza renanana reny? Alaina any an-tsena any Andravoahangy reny. Dia hoentina makaty amidy. Ka misy tombony ihany ohatrany hoe mandeha tongotra sa mandeha bus? Mandeha tongotra izay maka an'ilay izy aty zany. Dia rehefa tena mandeha ny tsena dia misy tombony, moa tsy mandeha dia tsisy tombony ilay izy. Dia loloavina ve izy amin'izay? Loloavina. Sarotra mihitsy izany ilay izy. Tratra betsaka andrazy aloha name fanampiana anay tena maro. Dia nahazo fanomezana tany amin'ny faty izay no dia fatra ilay tsy mahavidy akanjo tsy mba nampiovana vita ny andro ririnina mihitsy ilay fanomezana. Aty nahazo pataloha sy akanjo. Firy ny zasaka? 3. Dia anao ihany miatoka an'zareo ty famafana lalana ty ny atonany zany? Io famafana lalana ihany ny atoaka ny fiainan'ny zareo. Inona ny asan'ny vadinao? Karama mandehandeha ihany izy mitaona entana. Dia mitondra ihany rehefa mody? Ndraindray tsy mahita.
diso anjara tamin'ity esika ty ihany koa ireo ankizy madinika. Nahazo fanampiana koa? Nahazo. Inona ny azonao? Akanjo. Akanjo. Manambady zao izay asa mbola mpitofo? Mbola mpianatra. Fa maninanao hono namenana eo? Sahira. Fanaovanao sady izy ity zany? Dia manahoana zao ny fihetsem-po? Faly. Mafana sa? Mafana. Mbola mipetraka amin'ny ray aman-drenany? Mbola mipetraka. Firy taona ve? 15. Firy ny reta-po? Roa. Dia ny mamanao sy papanao miasa zany? Miandry dosy. Amin'ny fokontany? Iary mamanao? Mama Falala. Anao mianatra? Firy eo? 5 ans. Iza ny miatoka an'ilay fitaovana zany raha ohatra hoe zany ny asan'ny ray aman-dreny? Karama Mantsaka. Iza ny karama Mantsaka? Dia atao ina ilay fony? Angonina. Fividianana fitaovana. Nahazo fanampiana koa anao sa sy nahazo? Nahazo. Inona ny azonao? Bonbon sy biscuit. Dia ahoana falifaly nahazo zay? Faly. Dia papa sy mama manao ina? Miasa. Miasa izy? Miasa amin'ny vazaha. Miasa io? Amin'ny vazaha. Ianao mianatra sa tsy mianatra? Mianatra. Maditra sa tsy maditra? Miandianatra. Firy ely makay? Huitième. Aiza mianatra? Amin'ny PP Amboditsiry. Ohatra ny maditra mihitsy fijeriko ny tarenao sa tsy maditra? Nahazo bonbon. Dia sorta. Dia table robe maitsomaitso. Dia kilasy pafiry ka ianao? Classe T3. Mahay sa tsy mahay? Mahay. Anao ina rehefa lehibe ary? Miasa amin'ny vazaha. Dia mandray vola raha miasa amin'ny vazaha? Dia inona atao miasa amin'ny vazaha? Manorara. Hiasa tranom-bazaha zany? Firy taona ka indry izao no mieritreritra an'izany sa? 12 taona. Aiza ny mamanao? Efa maty. Ary ny papanao? Efa maty. Dia mipetraka amin'izy? Zokinay. Fa avelany mianatra anao? Dia iza miatoka ny fitaovana? Izy. Nahazo fanampiana koa ianao? Nahazo. Inona ny azonao? Pataloha. Pataloha? Dia fanaovana sady? Mbola tsy nanaovana. Fa ovy nanaovana? Manatra. Hoentina mianatra? Dia kilasy pafiry ary? T2. Maditra sa andry? Maditra. Maditra? Fa manina ny maditra? Tsy manaiky ny ray aman-dreny. Sy manaiky ny ray aman-dreny? Fa manina? Mamaly ray aman-dreny. Dia inona ny tombontsoa azo mihery amin'izany famaliana ray aman-dreny zany? Tsisy. Mbola any mama sy papa? Manao ino? Miasa amin'ny vazaha. No amafisina teto an-trano moa fa mananjo ireto ankizy nefa dia sy tokony ho adino ihany koa ny ray aman-dreny. Manana zo marobe ianareo zonareo ny diaza kanefa tsy vita izany raha tsy eo ianareo ray aman-dreny satria mantsy raha tsy manana ny fahafahana manao ray aman-drenareo dia tsy tafita misy zantsika tsy tafita ianareo ankizy noho izany adidinay andraikitray ary ny manome izany fitafita mafana ho an'ny ray aman-dreny izany.